Resaka fanjakam-pisorona. Ity resaka fanjakam-pisorona ty zany de hitatsika fa tena malaza tokoa izy am'izao, ary propagande faratampony mihitsy. Betsaka moa no miteny am'izao fotoana zao hoe manao ahoana nareo manao propagande alohan'ny fotoana, de enjehny lalàna nareo satria mandika lalàna, satria manao propagande alohan'ny fotoana nareo zao. De zay zany fanenjehana ataonareo anatin'io Facebook io am'izao fotoana zao. Nefa tadidio fa izao, ity resaka fanjakam-pisorona ty tsisy idiran'ny resaka politika araka le fagnazavako le efa nataoko teo aloha. Zany hoe tsisy resaka politika zany ty fanjakam-pisorona ty fa resaka fanjakan'Andriamanitra. Ka tsy hitako zay anakanagna an'izay. I Jesosy Kristy tsy raha ambany lalàna, ary tsy raha fehezin'ny lalàna antsika olombelo. Raha izaho azonareo enjehina amin'ny lalàna, fa raha Jesosy tsisy lalàna hifehan'i Jesosy, andanitsany lalàna an' Jesosy. Ka propagande ny Jesosy ty, ka tsisy idiran'ny lalàna atsika mihitsy, ary tsisy fiandrasana ny fifidianana ataotsika na amin'ny 2019 tsika na amin'ny 2020 tsika va manao fifidianana. I Jesosy tsy raha hiandry atsika hoe amin'ny 2020 koa Jesosy vanao propagande, fa efa manomboky ny an' Jesosy am'izao fotoana zao. Angamba mazava aminao zay fa mbola hitohy ihany ny fagnazavako. Misaotra.